Amato mbola tsara, akory sa, akory ranandry, akory le iroso amin'ny fakafaka ny lohateny avy hatrany isika toy ny mahazatra mandroso to tezitra mafy irosy mpanakanto na iraso manana polibera na koa i gentleman farmers no alalan'ny maro azy. Izy moa dia anisan'ny sarotiny amin'ny zavakanto malagasy mihitsy, indrindra amin'ny kanto gasy nentim-paharazana, endrena tanana na vava. Tezitra mafy hoy aho ity mpanakanto ity satria nisy ity tovolahy ity naneho ny heviny tao amin'ny tambajotra sosialy Facebook izay niteny hoe iza no tena Rakotovra, ilay Rakotovra fantatrareo iny hatramin'izay ve izay mitondra ny anarana marina Rabezaoza Filibert ao amin'ny kopinaterahany. Diso nareo ho ihany izy, fampisandoka iny ny sandoka anarana mba nahafahany nisongadina teo amin'ny sehatry ny mozika, indrindra ny fitsofana sodina. Naomby tokoa ity tetika nataony ity hoy Andriamatoa Andriamandrakadoda. Io moa ny anaran'ilay tovolahy tompon'ilay konty tao amin'ny Facebook ity. Naomby hoy izy ny tetika nataony satria lasa izy no nalaza fa sarona tanteraka ilay tena tompony anarana. I Rakoto François no tena Rakotovra ho ihany izy, ary niangaly ny fitsofana sodina io efa ela izy. Andrarezina tokoa izy izay ary nitarika mpanao faridrazana ihany koa. Nanana ny naizy azy izy teto arivo. Isika rehetra angamba samy miaiky ho ihany izy nanoy fa ny anarana François amintsika malagasy dia matetika loatra no afezina hoe Fra na Rafra, avy amin'izay indrindra no nazahoan'ny sononanarana hoe Rakotovra. Ny iray anefa ho ihany izy nanoy Rabezaoza Filibert izay tsy misy ifandraisany velively amin'ny anarana Rakotovra mihitsy. Rehefa tonga nanao mission musikolozika teto Madagasikara i Charles Duvel, ethnomusicologue frantsay avy any amin'ny Okora, Office de coopération radiophonique, tamin'ny taona 1370 dia niantso an'i Michel Razakandraina izy hanampy azy hikaroka izay mpihira sy mpitendry malagasy sangany nanerana ny nosy mba ho raisipeo tamin'izany fotoana izany. Koraketina anaty kapila mangirana collection Okora, ka anisan'ireo voafantona tao anatin'izany mitarika Rakotovra tena izy, ary nahazo ny track voalohany na ny face 1 tao anatin'ny Okora tsika 420 tamin'ilay feokira nitondra ny lohateny hoe ndeo aiza ianao radada. Nisy fotoana tafahoana tany La Réunion i Charles Duvel, Andriamatoa Rakotomanga Germain, Andriamatoa Sylvestre Radafison ka nanararotra nanontany ny momba io raharaha io ireto farany. Namaly Andriamatoa Charles Duvel hoy izy fa mpisandoka i Rabezaoza Filibert fa Rakoto François ilay noraisiny sy Michel Razakandrainy feo no tena Rakotovra. Niakapeo sy tezitra noho ny fanovanany tantara marina araky ny fahafantarany azy irosy no io fanambarana io, ka niteny hoe nisy mpanakanto tokana sady nalaza tamin'ny resaka sodina teto Madagasikara ary fantatro loatra satria ny reniko no mpandia sode ny pika nalaza indrindra teto arivo fa izany, ary natsoiny io rangahy io Rabezaoza Filibert zany na Rakotovra andi rehefa misy faninanana avoleta teo amina famadiana, misy tsoka hafa enjana mifanandrina aminy. Famadiana, lanonana, fampisehoana, eny fa tamin'ny andron'ny Repoblika voalohany nitondran'ny filotsiranana efa naka azy anafana lanonam-pandrakana, efa nitety firenena marobe koa izy nampiseho ny faiza miangaly ny sodina malagasy, ny fampiaraham-peo tamin'ny artista fanta-daza maro na ny teto atoerana na ny tany ivelany. Mbola izy ihany ho fanomezana voninahitra ny kantony sy ny fakasitrahana manokana azy dia nataony mpitondra tamin'izany fotoana izany tao amin'ny vola taratasy 200 ariary mihitsy ny sariny mitsoka sodina. Marobe koa ireo maro-boninahitra azony tamin'ny fahavelony nomen'ireo filoham-pirenena nifanesy teto Madagasikara. Androany hoy irosy misy ity bandy tsy hay fiaviana tsy hay taranak'izy miteny hoe misandoka anarana no nampalaza azy fa ity anay ity no tena lioana. Dia hoy aho hoe tsy ny anarana no nampalaza azy lesy fa ny zava-bitany. Ny anarana tanim-boandro dia mba alefasy ny sodiny laisany dia avainy sanganasany lisany hoe hoenonay ho ihany irosy nofaranana taminy hoe fantatro ny fototsio raisaka io fa aleo mbola iteny farany anaovako azy. Kalma fotsiny mbola nanome fanazavana momba ity raharaha ity ihany koa ireo taranaky Rakotovra tenina eto amin'ny gasy news television. Aleo ajaina ny mpanakanto izay efa nondomany mba atory adadana veloma vetivety indray tompo. Fa
faly miaravantsika rehetra eto amin'ny tambatrosaserasera ny tenako izay tsy iza fa taranaky Rabesoza Philbert izay misalotra ny anarana hoe Rakotovra. Ka ankehitriny miteraka resabe io resaka io hoe misy olona vano mipotra fa Rakoto François no tena Rakotovra. Fanazavana fifony toko anareo i Rakotovra dia teraka ny taona 527 ary maty ny taona 20 mikasika ilay anarany indray dia ny filoha Philbert Tsiranana no nisalotra azy io anarana io fa Rakotovra no anarana nomeny tamin'izany no taty aoriana nefa dia niovao Rakotovra no fanononan'ny olona azy ary tsy nasimolana mihitsy izany satria tsy nalefa ny laza ninona fiantsoan'olona anazy satria izy dia sangany foana teo amin'ny lafiny ara-zavakanto nitety azao tontolo izao ary kitany Madagasikara mihitsy izy raha izay no feany tsisy tsy nahita filohan'ny fandimby raha ny talentany ray be anay ka itony izay dia misaotra ho an'ny mpankafy rehetra izay tsy mihin'ny famihely sy ny tsy mandeha amin'izao fotoana izao dia manome fanazavana kosa ho anareo manely izao hoe izay tsy teneny anay marina tsy koa tsy teneny anareo ny diso fa manaova recherche anaty tambatrosaserasera dia recherche hoe Rakotovra dia hitantsika eo hoe Rakoto François ve no mipotra sa Rabesoza Philbert feno izay fanazavana dia mivola 200 koa mbola nitondra ny sary tamin'ny fahatandroany mbola 200 ary izy tony dia mbola pirofo vitsivitsy tony santinany tamin'ny sangana Santadabe tony misy ny CD misy ny boky misy koa ny clé USB izay mbola fitaovana hoentinay tsy alefa ny lazany ray benay